Vaovao manaitra anjaka andrena volosoa zany any Lakaka dia ny faratrany ny mpanao gazety anankiray, mpanao gazety tsy miankina izy io ary avy nanao reportage mikasika indrindra nyity halatra tova na trafic d'organe eto amintsika ity. Naratra mafy noho ny vonona azo azy ny mpanao gazety Ferdinand Cielo miasa amina radio tsy miankina iray any Lakaka any amin'ny distriktan'ny Osy faritra Iorombe. Matetika izy anika Rerimanana no miditra mivantana eto amin'ny radio Antsiva na ataon'ny radio Antsiva interview mitantara ny vaovao mitranga any Lakaka any. Ny zavanisy ny vaovao reportage lalipaka izay nataony omaly fakomaly zany dia nisy an'ilay tovolahy 5 taona izay voasambotra noho ny resaka fanondranana ny taovan'olombelona. Nanomboka omaly ariva zany hoe ny alarobia ariva ny famitorana ny tovolahy antsoina hoe Lambo Miambeto 5 taona avy any amin'ny tanàna antsoina hoe Besavo any amin'ny distriktan'ny Osy tao amin'ny brigadeny zandary tao Lakaka no natao ny famitorana azy fa mbola nandà mafy ihany ity tratra amina resaka taovan'olombelona ity fa ny maraina kosa nefa dia nampienoina azy ny feo izay natao zany hoe ny interview nataon'ny mpanao gazety Ferdinand Cielo tamin'ity mpanondrana taova ity dia niaiky ny mpanao ratsy fa nanao an'izay trafic d'organe izay rehefa nivarotra izany tany Ambovombe Andro izy io ary no izahana no tediavana ireo namany any amin'ny tanàna antsoina hoe Ambalafary fa tsy hita hatramin'izao. Izay no zavamisy any Lakaka fa talohan'io dia efa betsaka ny fandrahonana nahazo azy dia ny afara amin'izao resaka famonoana izao rehefa nody izy ny omaly ariva tao atokantranony no efa tsenaina ifada niditra keriny tao atokantranony no nandaroka mafy dia mafy naratra ny eo amin'ny faritry ny alohan'ny Ferdinand Cielo ny jinika ny raha avy eo amin'ny vavorony ary ny olona teo akaiky no niantso aingana ny zandary tao an-toerana. Ny zandary tonga izy efa da kosa efa vaky nantositra na izany aza dia voasambotra ny roa tamin'ireto nikasa amono ny mpanao gazety Ferdinand Cielo tao Lakaka ireto no nera be loatra very taminy dia napiakarina tao an-tanànan'ny Osy izy ao amin'ny hôpitalin'ny Osy manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Mpanao gazety anisan'ny mafana fo amin'ny fanenjehana an'ireo mpanao trafika ao Lakaka sy Sakara ny ao Osy manontolo iny i Ferdinand Cielo raha ampahafantarana amintsika mpieno anika Rerimanana satria ireny mpanao gazety manao ny investigation na ny fandalinana lalipaka ireny rehefa mamoaka vaovao. Tsy mionona amin'ny vaovao men'ny mpitondra fanjakana izy dia hoe inona ampitaina amin'ny mpieno fa tena miditra lalina tokoa amin'ny zavamisy ao Lakaka sy Sakara sy Osy manontolo ao. Efa niady tamin'ireo mpanao safira amin'ireo mafia any safira na Sri Lankais na Thaïlandais efa niady tamin'ny tompony andraiky mpanjakana na ny lehiben'ny distrika na ny lehiben'ny faritra efa niady tamin'ny mpitandron'ny filaminana atao Lakaka na Osy izy na tao anatin'ny faritra manontolo mihitsy hatramin'izay niasany tamin'ity onjam-peo any Lakaka ity kanefa tsy miemotra. Matetika i Ferdinand Cielo no mantositra ty Antananarivo miafina noho ny fanenjehana izay nahazo azy. Ireo mpanao safira ireo Sri Lankais any amin'ny faritra velara tany any amin'ny valanjavaboary tsy azo arovana rehetra any dia idirany ity mpanao gazety ity ary manao nizay fikaroham-baovao izay avy eo izy ireo no manao ny fandrahonana na mifofo ny ainy mihitsy kanefa tsy miemotra izy dia izao miafara tamin'ny fikasia tanana izao efa eo am-pelatanan'ny tompony andraiky mpanjakana moa zany ny raharaha ankehitriny ny zandarany an-toerana efa manao ny famitorana.